gasy rakoto. Vavolombely lasa fizarana faharoa sady farany amin'ilay tantara mitohy nosoratany isyderana antenaina rahabe Arnala ho velomin'ny Louise Ravelsoa sy Nanja miaraka amin'ny Rahalala sy Christophe Rabe Armanana mandray feo mamiaro vony mandrindra raha teknika aro manatontosa Nanja Razafindrakoto. Okizay anaka okizay ny ranomasy fa tsy ampiverina azy tsony akory zany. Fa ahoana ry dada fa nahoana no imboly tsy maty zany izy tsy maty zany izy ho okizay faharary eo angenao intsony koa moa ny aniko maty le olo tiako ry dada tsy zakako zao zakako ny aina tsy misy anao rombola avelao anaraka azy koa afa miteny zany ianao sika rehetra nge samy miandro zao fotoana zao avokoa saingy efa nalahatra Andriamanitra ho samy manana ny androny. Nalahatra Andriamanitra ho ianao nefa taody izany velively nge zava-miseho move sitrak'Andriamanitra namonoana azy ry dada tsy no misotasota sy azo-parany sasany fotsiny ve fantatro tokoa zany nefa inona moa anaka no azontsika atao fa tsy ny mionona manoloana zao fahoriana zao maty tsy narary tsy mba nialana nenina akory izy fa mbola nifanerasera sy mifandray zany nareo tao anatin'izay fotoana izay dada olo tiako ange mboly ary eny fa naty teo aza ny fandrarany ray aman-dreny rotonta dia tsy nataonay sakana tamin'ny fifankatiavana velively zany. Eny tsy hanymetsiny ianao amin'izany akory ianao raha teo mbola anatin'ny alahelo tanteraka ka tsy misy azoko tenenina fa tsy ny hoe matoa zao zavatra izao miseho aminao dia misy ny antony. Antony? Inona marina moa zany no antony namonoana azy? Aleo ho an'ny mpanao fanadihadiana ny momba an'izany saingy tsy izay ny tena tiako tenenina anaka. Fa inona? Ny amin'ny tenin'ny ray aman-dreny. Asa sao tokoa ve zany le hoe raha mahavoa mahafaty? Zanako ianao ninona zava-nisy tamintsika tao ao izay zanako ka tiako foana ianao sarobidy ary tadidio fa tsy mikatsaka fa tsy niasambatra anao izay no antony nandrarako anao tsy hiaraka amin'ny tovolahy io. Fa efa fantatry dada Meloa ve zany fa ho faty izy? Tsy fahafatesana ny tsinjoko Meloa fa ny lasany izay mampieritreritra ny amin'ny endralolona ve? Eny anaka tsy misy afa-tsy izay moa no azoko lazaina sy nampitandremana anao ange nefa dia miara-mahitsika izao fa io mamy tampiny io indray ilay raha matoa ny lazaina fa efa niova ny masonao mihitsy izao no mahita izany tsy misy zavatra mivorongo akory na hoe nentoko nanenjehana fotsiny fiarahanao sy tovolahy io. Tsotro izao nge nahafantarako azy ry dada ka izao mihitsy nefa ny nahafantarako azy fa lazaiko anao. Dia inona koa nefa no mety ifandraisana izao namonoana ny mbolo izao amin'izany resaka izany? Tsy maintsy misy fifamatorana aminy izao matoa mitranga aminy. Dada ahoana anaka? Te anontany ianao eny fa na tsy fotoanana izany azy izao. Inona ny tianao anontaniana Fantatrao marina ve zany Mariette izany? Maninona tsara anaka? Izy dia anontanianao
Nampieritreritra tokoa satria resaka nambaram-bola tamiko talohan'izao nahafatesan'izao indrindra. Izy no niteny izany anaran'izany taminao? Ary nen'Ralolona no nahafantarany an'izany. Dia izy izany no niteny fa izany raha maharety izany no anaran-dreninao? Tsy nilaza an'izany mazava tokoa izy saingy navaliny rehefa nanontaninim-bolany amin'ireo ray aman-dreniko izy dia hoe tsy mahafantatra an'izay ny hafarandra marety izy. Tsy mbola nisy nanonona anarana taminy nefa. Fa inona ny fantany mikasika izay ray aman-dreninao e? Dia taiza ary izany namoronany an'izany anaran'izany ka teo ny tonga dia nahasarika ny saina sy mbola vetrany eritreritra fa sao dia izany marety izany ny anaran'ilay tena reniko. Na izaza ange tsy mahafantatra izany hatramin'izao e. Ary ambarako anao fa ny tsy fahafantarany izany indrindra ho an'ny tena sakana tamin'ny fikarohana azy nandritra an'izay taona maro ny tadiavana azy izay ka sao dia tsy tokony hitompo teny fantatra amin'izay voalaza ny ora matompo doroka alikaoly io ianao. Manaraka izany a, misy an'ity sary ity niaraka tamin'ireo taratasy hitako tao amin'ny birao dada. Andray, fa angamba mbola nitazonao izy ity? Jereny dada tsara fa misy soratra somary efa manjavozavo ihany ato ambadik'ilay sary. Saingy mbola tazana tsara eto ny litera M D A R E izay ahafahana mieritreritra ihany koa fa sao dia marety ny vakin'io. Izany ve anaka? Tsy mba nijery sy nanadiady azy ity ve ny olana mpandreketiny dadany fikarohana azy tamin'izany fotoana? Sa ve hoe efa nambarany taminareo ihany izany saingy nareo nanafina tamiko io? Sarobidy e, mbola averiko aminao ihany fa nanao izay ezaka rehetra nentina ny tadiavana nisy azy tokoa zahay saingy tsy todo tamin'izany akory. Ka raha nisy zavatra fantatro ve tsy ho lazaiko anao izany? Ohatra ny mampieritreritra ihany mantsy a. Zavatra kely sy bitika ohatr'izany ve dia tsy ho hita na tsy ho fantatra raha tena nanana finiavana ny tady tokoa. Ny zavatra tokony hilentika tsara ao an-tsainao nefa dia hoe zaza efa nafoiny ianao ary izahay mivady efa niezaka nanao izay andraikitra ny fanandrify taminay tamin'ny fanarenana an'izany fahotana mahafaty vita an'izany. Ary efa nieritreritra ihany koa izay tao anatin'izany dia tsapa ihany fa tsy hitondra makaiza ny fahafantarana azy. Tsy ilaina akory azy izany. Ho anareo saingy raha ho ahy kosa tena zava-dehibe amiko izany. Ka nateo aza nefa izany tsy mbola feno ny porofo nahafahana ny laza na dia ny anarany ihany tokoa aza. Izay no navery fotoana fotsiny an'ireo olona izay nindraikitra ny fitadiavana azy. Tsy hitako izay antony tokony hanafenako aminao ny reninao ange raha misy zavatra fantatro mikasika azy ry sarobidy. Mety misy zavatra fantatro ireo mpanao fanadihadiana ihany ry dada mikasika an'izany a. Eny e, anjaranao no mandanjalanja izay tokony ataonao manoloana ny zava-misy rehetra. Tsy afaka ny anjaranao amin'izany a. Dada, zava-dehibe amiko loatra ny fahafantarana azy ka mangataka amin'ny fanampianao ahendiko mitady azy raha toa ka mbola velona any izy. Eny anaka, vonina ny anampy anao mandrakarivo zasy reninao amin'izany. Misaotra dada. Dia iza izany no eritreretinao fa namono ny olo tianao io? Ny amin'izay tena mbola tsy misy azoko ambara liva. Dia ahoana hoe ilay reniny taiza azy amin'izany? Tsy ho hafahafa be ve ny fandraisana anao tao aorianan'izao zava-niseho izao? Lasa ohatra ny manahirana be na ny fifandraisanay azy amin'izao e. Lasa ohatra ny manao resaka fahafa izany izy. Fa ahoana? Lazainy fizariny namono ny zanany ange e. Izany ve? Tena ny fiarahanay no niraisy no antony nahafaty azy ka izany tana no tompon'andraikitra voalohany amin'ny lozanseho. Manana maty izy ka tsy ometsiny raha hiteniteny foana ohatran'izany e. Dia za ve nefa ry liva dia ahavita an'izany a? Ataoko fa teny mbola ao anatin'ny alahelo sy ny adezerana ny azy. Mety mifangaro amin'ny fihetseham-po maro isan-karazany.
tsy azoko mihitsy. Saingy mametraka anao amin'ny toerana manahirana ihany aloha izy e, satria lasy ianao zany zao no antony ao anatin'izany. Ohatran'izay le izy raha ny fahazoko azy aloha. Asa Savy ianao mino fa tena vokatry ny fonteramatoty tokoa ny tenenany an'izany. mifandray tsara izay hatramin'izay ka ataoko fa mahafantatra tsara ny toetrako raha iny endralolona. Zay angeo fa manana fahavalo ve ny olo tianao? Tena hatramin'izay nahafantarako anymbola tsy mbola nahita olany famaly taminy akory aza. Zany ve? Tsotra sy mifandray amin'ny olon-drehetra izy. Eny e, mora tezitra izay nefa vetivety foana dia misiny izany hatezeran'izany fa tsy mba mitazona am-poloatra izy. Ary teo amin'ny sihatry ny asany manahoana? Na ny mpiara-miasa aminy izay mahafantatra azy rehetra aza dia samy manamarina an'izany daholo. Mety misy antony faran'izay miafina tsy fantatrao momba azy a? Tsy hitako ry liva. Fa inona marina aloha ny zava-niseho teo aminareo ny harivan'izay nahitanao azy faran'izay e? Arak'izay efa nambarako taminao teo dia izay resaka mahakasika ny reniko izay no ny fampiresahanay. Ankoatran'le tsy fifankazahoana kely nisy taminareo iny moa izany e. Ie, fa ahoana hoy izy taorianany iny tokoa aloha e? Niezaka nanazava tamin'ny fifandraisantsika fotsiny aka. Ary efa nambarako taminao teo ihany koa fa izy natezitra aza vetivety foana dia misiny izany hatezeran'izany. Rehefa izany efa somary harivariva ihany dia nisarak'izay. Ary ny fanao fotoana vao maraina be fa hoe hiresaka amin'ny endralolona. Dia tonga vao maraina be tany amin'ny zareo nefa akanjo. Izy efa vatana mangatsiaka eo ampifon'ny endralolona miosondra no hitako tamin'izany. Dia le reniny koa ve nefa dia tsy nahatsikaritra zavatra hafa tao anatin'izany e? Nefa ny efitranon'izy mianaka mifanily eo ihany. Ny manodidina hoe naheno zavatra ny anjera mafy sy katokana avy tao an-trano. Ary izay koa no nanaitra azy raha ny filazany. Fa izy tena natoro matiny ny amamoana ka tsy naheno izay ambonin'ny tany. Zay koa ny fahavoazany koa. Dia mbola manontany tena hoe iza zany manana tombotsoa amin'ny fahafatesam-bola. Vonoan'olona mifono misterina nahafaty ny olo tianao ka ataoko fa sarotra ny mantatra an'izany. Iza ary mety nahavanona an'izao e? Dia ahoana zany zao no momba n'io reniny io amin'izao? Fanontaniana maro no tiako apetraka aminy amin'izao fotoana izao saingy tsy hitako hoe ahoana ny fomba ahafahako miresaka aminy indray. Fa ahoana? Tena tsy manaiky ny anatonako azy tsony mihitsy izy. Lazay ny fanotondra loza ho an'ny-mbola soa azy a. Zany ve? Eny fa nazaza ngery liva tsy navelana natrika ny fandevenana am-bola e. Nefa dia olo tiako izao inona lazainy aloha. Fa inona raha ny tena ao anatin'ny sainy amin'izany e? Ohatra ny mitazona tsy ambaratelo izany koa ny endralolona. Sarobidy a? Ohatra ny lasa ny saiko eto mieritreritra n'ilay zava-niseho tany amin'ny hôpitaly tamin'izany fotoana izany. Hôpitaly test ilazainao? Tany amin'ny toerana naterahanao io e. Hoe maninona? Ary sao dia mba hany koa no tokony anontaniana e. Sao dia hany no mety hahafantarantsika ny tena marina mikasika anao. Tsy ho sarotra be ve izany ry liva? Na ry zareo aza nge tsy nahatazona antsoratra an'izay mahakasika an'io reniko eo e. Fa nampan'izay ihany koa nandositra amin'ny elan-teny ka tsy nisy nahita sy nahafantatra an'izay nalehana. Raha ny filazan'ny dadanareo tokoa aloha dia izay a. Ka inona ny zavatra mety hanampiana an'izay?
raha tia hafantatra mihoatra maninona raha manantony eny atoerana mihitsy dia eny no manontany. Dia iza no anontaniana eny? Andraso ange nambarany dadanareo fa nisy mpampivelona nahita sy nahafantatra ny zava-nisy rehetra teny, ary indrindra isan'ny nanome hevitra azy ireo ny hitazona an'le zazanariny reniny. Ka io rasazy io ange izany no mahafantatra ny zavatra rehetra, ary ataoko fa mety mbola mahatadidy an'izany fotoana izany tokoa izy. Ohatra marina ihany izany eritreritrao izany. Tsy ohatrany fa tena izay e. Tena izay no tsy nandalo tato an-tsaiko. Ko maninona raha io rasazy io no atonina sy resahana milamina tsara? Ka raha nambarany dada ange dia hoe na io rasazy io ihany koa aza tsy mahafantatra an'ilay tena reniko izany e. Tsy mino an'izany a. Fa nahoana ka? Majerenao ty. Fa inona ty? Misy anabaviko izay miasa any amin'ny hôpitaly voalazy eo amin'izao fotoana izao. Ary voatsela mihitsy izay no nifampiresaka mahakasika an'ity olanao ty. Ary nambarany avy amin'izany fa raha olona hiteraka any amin'ny hôpitaly tokony ho voaray ao anaty rezistra foana no mombamomba an'ilay olona mialoha amin'ny fotoana haterahany. Izany ve? Nalaiko sary fotsiny moa ty fa tsy azo entina mivoaka ny hôpitaly. Dia jerenao tsara fa ohatran'izao ny zavatra tokony no fenoina. Hoe? Ohatran'izao no tokony fomba fiasany. Ary misoratra mazava ao ny anarany, ny adresiny, fa tsy misy mandeha ho azy amin'izao izany fotsiny. Hatrany kontakta an'ilay olona aza, na izay olona manaraka azy eo. Ko dada nefa niteny tamiko fa tsy nisy zavatra fantatra rasazy mahakasika azy. Ka mety izay mihitsy ny nambarany tamin'ny rainao. Tsy mandainga ny rainao ny amin'izany saingy ao amin'io rasazy io no mety misy zavatra hafahafa ry sarobidy. Zavatra fahafinina? Izay indrindra no ezahantsika ho fantarina. Raha ny nambaran'ilay olona tompona andraikitra tato amin'ny hôpitaly teo tokoa dia any amin'ny arsiva na nitahirin-tsoratra any ambany no tokony ahitantsika ny atonta taratasy mahakasika an'izany satria efa 20 taona mahery lasa tokoa ny sehon'izany. Ie, ka ataoko fa tokony hisoratra any no mombamomba ny zavatra tiantsika ho fantatra rehetra ry sarobidy. Dia ahoana no ahafahana miresaka amin'izay olona tompona andraikitra any amin'ny arsiva an'izany ary? Andao rehefa tsy ho hita eo foana ve izay fomba iresahana aminy a? Antsika mitady vahaolana indray. Ndao ary e. Gasy Fa oviana moa ny daty nahaterahany reninao? Fa atao ina ny daty nahaterahany? Izy aza ve tsy fantatra dia ny daty nahaterahany no haiko aminao? Vaonala ange izany e. Ay ve, ka ianao koa tsy manazava tsara. Ilaintsika mantsy mamantatra an'ilay daty nahatongavany tety. Tamin'izy natao opération izay zanany tsy azo izay. Eo e. 2004 moa izany. Tsy efa tokony ho amin'ity takelaka ity ve? Ty? Eno a, raha ny fitadidiako azy.
nefa ato aza tsy misy ininona akory. Fa tsy fantatra ve nefa le daty tena marina e. Fa maninona no amin'ity daty ity ny tonga dia nisokafanao teo? Fangamo tsy io ny daty naterahanao. Tena tsaroanao mba amin'ny daty nahaterahako ve? Inona no mahagaga anao amin'izany? Mpinamana efa hatramin'ny ela angatsika e. Ary efa nisy fotoana nanolotra fanomezana ho anao ny ray taon'izay. Sa tsy tadidinao? Tadidiko iny ka. Malahelo raha sanatria kosa ka tondasa tsy tsaroana ny ianao ry sarobidy. Kosa e, saingy nanaitra fotsiny ny tonga dia nahatadiavanao azy tsara teo. Ohatrany hoe daty sarobidy aminao izany. Marina izany e. Tena daty sarobidy amiko tokoa izany. Eny fa na imbola aza tsy mahatadidy an'izany akory. Satria mbola voaingana izy nahafantatra anao. Saingy izaho kosa efa hatramin'izay no efa nahafantatra anao. Ve? Tsy tokony hahagaga anao izany e. Fa andraso aloha hiverina amin'ity asantsika ity amin'izay e. Aiza moa izany izao e. Raha ny aniverserako ange izany tsy tokony hifanaraka amin'ny daty tena nahaterahako e. Sao dia izay koa mantsy no hamitaka antsika. Dia mety tsy marina ve izany ny anaty kopia anao? Tsy sura amin'ny tena fahamarinana iny aho. Mety hoe manodidina an'ity daty ity ihany nefa. Ray volana aloha sy ray volana aoriana no tokony hitadiavana azy. Nefa tsy misy anarana mihitsy ato a. Dia ahoana ity? Zao anao naovantsika azy e. Misy anarana mpitsabo mpanampy sy mpampivelona amin'ny verimberiny reto a. Dia aleo reto no tehirizitsika an-tsoratra aloha miaraka amin'ny laharany avy. Dia ahoana? Dia andao amin'izay. Misaotra indrindra Ramose a. Misaotra tompoko. Andao amin'izay tsika andeha. Ataoko fa ampy aloha ny androany ry sarobidy. Efa mazava ny amin'io anarany eto am-pelantanantsika io. Voalaza tokoa mantsy izany fa tsy misy afa-tsy reto mpampivelona roa reto ihany ny asa tao amin'ny hopitaly io nanodidina n'ity daty ity. Ny ray mbola miasa soma tsara ao amin'ny hopitaly hatramin'izao fotoana izao ary efa niona tamintsika teo. Ary nambarany tamin'izany fa misy an'ity rasasy namany antsoina hoe Marie Louise ity. Ray volana taorian'izany fotoana izany ny ala tao amin'ny hopitaly io. No ny anton'izay tsy dia fantatra loatra akory hoe inona. Zaho manao hoe io rasazy io indrindra le nampitiraka anao ry sarobidy. Ity ve izany le olona tadiavintsika? Tsy salasalana izany e. Io mihitsy no tokony ataontsika izay ahitana azy izany aloha. Efa misy adresy nomeny antsika io ka ataoko fa tsy hanany sarotra intsony no fahitana azy a. Raha mpitsy vao mangiran-dratsy dia tokony andeha hoantsika. Izay mihitsy. Sa ve misy zavatra ataonao raha pitso? Sarobidy a. Efa niraisiko lahara-pahamehana amiko ny fanampinanao anatin'izao olana mahazo anao izao. Sao dia tazoniko amin'ny problemako fotsiny tokoa mantsy ianao ka tsy afaka ny karakaran'izay fiainanao. Ny olana mahazo anao dia mahazo aho ihany koa. Ary ny fiainanao dia fiainako ihany koa. Ka aza manana eritreritra an'izany ianao e. Tena misaotra liva. Mananamana tokoa manananao. Ary fantatro avy amin'izao fa tena madio saina sy madio am-po tokoa ianao. Tsy mba nila tambiny sy takalo tamin'izay rehetra nanampianao aho. Fangamo ny soa atao amin'ny olona vao tehirisy takalony foana ka. Izay ange le mahavoan'ny olona kosa e. Tsy mitovy amin'ny fisainan'ny lehilahy sasany fisainanao. Dre. Fa manina ny fisainan'ny lehilahy sasanao no. Tsy hanao zavatra maimaim-pona ho anao izany izy fa tsy maintsy misy hevitra fahafa foana ambadiky ny soa ataony. Asa. Za ange lehilahy. Fa ianao tsy mba izany ka raha tsy hoe manana eritreritra. Sarobidy a.
efa tongotsika. Eny tokoa liva a sambatra izay ho vadinao. fa nahoany ianao no miteny an'izany? Izay fotsiny afaka manoroka anao amin'ny takolakao ve aho mariky ny fisaorako anao? tsy maninona. Dia velomy liva. Velomy sarobidy. Adresy jereo tsara aloha ato ange ohatra ny trano tsy misy mipetraka izany andraso hoe tena izy io ka ty aza zao efa trano haolo tsy misy mipetraka atsoniko fa sao dia sanatrika ty adresy no mendry zareo ty ary zany tsy mitombona raha izany andraso aloha ny taniana olona dia tsy hisy olona fantatra azy ve eto amin'ny manodidina eto dia iza nefa no antaniana oay ty misy rangabe tamin'ny manatona eny tokoa azafady indrindra hoe tompoko ahoana seratra izy inona no azoko anampianareo tsy izany ray tompoko fa mitady olona mipetraka ato amin'ity trano ity zahay ka eto ampahitana n'ity trano mikatona be ity dia to lasa sainy eto ihany hoe sao dia sanatria ka diso adresy zahay fa iza ngefa no zavinareo le olona mipetraka ato ka iza no anarany olona tao hoe Marie Louise rery dadabe Marie Louise eny tompoko ka tsy misy anjany olona zany aho raha ny tena marina mantsy dia adresy efa tamin'izany fotoana izany no eto am-pelantananay ka mieritreritra izahay hoe sao dia mba tato ihany izy no mipetraka taloha ohatra saingy efa lasa nifindra efa 80 taona mahery zao tao amin'io trano io ny tsy nisy olona mipetraka tsony tao aorianany nandehanan-drasazy rasazy eno rasazy zay no nipetraka tao taloha ary rehefa lasa izy dia tsy nisy olona nandimby azy tsony tao fa nikatona fotsiny ohatr'izao ahitanareo azy zao io trano io ka rasazy mihitsy ange ty olona tadiavina ety rasazy hoe eno ary araka ny efa nambarany taminao teo dia efa tamin'izany fotoana izany ny voalaza fa mipetraka ato amin'ity adresy ity izy ka sao dia izy ihany izany fa iza no anaran-drasazy izay ihany nahafantarany olona azy tetỳ saingy izay anarany aloha tsy fantatray fa teny amin'ny hôpitaly lehibe tery fivoatanana tery izy no ny asa tena mety izy ihany izany ry liva eno fa ino ngefa ninareo raha ny marina tantara mbola lava be zany ry dadabe saingy zava-dehibe tokoa ny ahitana azy re ka sao dia mba azonao lazaina aminay ny toerana nalehany rehefa niala teto izy ka fon'izy nandao ty trano ty tsy nisy nahafantatra zay nalehany na nisy azy ny olona teto an-tanàna zany ve indrindra tsy vonareo rery angeno olona ny tonga nitady azy teto tao aorianany nandehanany zay fa efa olona maro tokoa zany ve tompoko eno fa voaingana nisy zanadralahako izay manamboatra vilany sy mivezivezy any Ambatolampy any ka milaza fa mahita andrasazy any hono izy ko any Ambatolampy eno dia lasa mifindra any Ambatolampy ve zany rasazy rasazy angery reto tsy afenina aminareo ka alongany fa tena nanana olana lehibe tokoa teto ary nandositra an'izay olana izay mihitsy ny alany teto zany ve tompoko tena nampalahelo tokoa ny nahazo azy tamin'io asany io fa ahoana eno ka raha tsy avy amin'izany ve izy azo olana mavesatra ka nandaozana ny tanàna toy izao
Tranony ange io e nefa dia nafoiny tsy niverina tetintsony mihitsy izy mandraky tiany androany fa dia lasa nanao sesitanyny tena ny any an-tany lavitra any. dia ahoana izany ry Sarobidy ka sao dia afaka miona amin'io zanatra lahinao milaza fa nahita azy tany Ambatolampy io izay ry dadabe mba hanondro anay an'ilay toerana misy azy a? Tsy olana raha izany foana ka rehefa avy manatitra entana eny sotra izy dia mody eo ihany ka afaka miresaka aminy nareo. Raha mety aminao aza dia tena iangaviana ianao hiaraka aminay mankeny isotry any amin'izany toerana fanaterana entana izany mba tsy ho lany fotoana be izany tsika e. Fa nga dia tena maika be tokoa ny tadavanareo azy rakiza. Tena tsy eo aminao tokoa ny toerana dadabe a. raha ny tena marina ry dadabe dia efa ela ny karohana endrasa azy saingy izao vao hitanay ty toerany ity. Ay vare dia ahoana izany? Mitondra fiara izay nankaty raha mba afaka miaraka aminay ianao izao. dia ahoana izany ny programa ry Sarobidy? Raha mazava ny adresy lazain'izay zanatra lahiny dadabe izay a dia androany any tsika dia makany Ambatolampy. fa maninona ny tsy raisina ry Sarobidy Dady izany dia maninona raha raisina izy aloha? amin'ny tany ahy izy dia tsy hitako izay ho lazaina aminy ry liva. resao ry izy fa mitebiteby amin'ny tsy fahitanana kosa ange izy ka amin'ny tany ahy izy dia izany efa tsy te handainga aminy. dia mba ataovy eo aminao kosa raha ny toerana misy azy indrindra reninao izany efa tsy dia salamo izany. Ndraso are. Allô? Fa maninona ny miandrila be vao mandray telefona Sarobidy a. Za ty efa mitantaina fantatra hoe sao dia maninona koa renao. Tsy maninona akory fonareo koa. Fa aiza ianao io zao? Toa vao maraimbe dia efa niala tato an-trano tsy fantatra hoe aiza na lasa aiza. Mbola misy zavatra tsy maintsy nijereko aty ry dada. Fa zavatra maika be angazany Zava-dehibe amiko tokoa ny ataoko aty. mbola momba ilay fitadiavanao an'ny ray aman-dreninao ihany ve? Dada, Ianao tianaka dia tena sarotra lamina mihitsy ka. Marina lasa hiazaka zana avokoa ny ianao ny zavatra rehetra. fantatrareo tsara fa zava-dehibe amiko loatra izany ary tena mirona tanteraka amin'izy ity ny saiko manontolo amin'izao fotoana izao. Dia aiza nefa ianao io zao? Efa mba handalana mody? Fa aiza ianao Aty amin'ny lalam-pirenena fahafito misy ahy io izao ry dada. Fa manao inona any ianao e? Misy zavatra tsy maintsy jerena maika re any Ambatolampy Any Ambatolampy? Fa inona no ataonao any Ambatolampy anaka? Aleo rehefa tafaverina any dia miresaka tsara tsika sy dada e. Lava be mantsy raha azavaina telefonina eto izany. Dia ianao rery no lasany? Misy namako miaraka amiko aty. Tena manao tao foana mihitsy ianao ry Sarobidy a. Vao aingana no efa reniny sy eo reniny nanjo ilay tovolahy nisakaiza taminao. Dia izao koa ianao tsy fantatra na manao inona ny lavitrany na manao inona. Mba azonao antoka ve izany na manao miaraka aminao izany e? Aza matahotra nareo fa namako azoko antoka anaty ary fantatro fa aharo ahy tokoa izy. Amin'ny fomba ahoana moa no atokisako fotsiny amin'izao an'izany olona tsy fantatra an'izany. Sarobidy a, tokony mba niteny tamiko ianao mba nahafahako nandefa olona hiaraka aminao any. Izay aloha fa mety taraikiraiky aty angamba. Saingy tsy maintsy mody ihany na amin'ny firy na amin'ny firy vao vita ny zavatra ataoko aty. Sarobidy, Izay ry dada. fa ahoana fa nga tsy mahatoky ahy dadanareo izany Izaho ilay tsy nilaza tamin'ny an'izao dia antsika izao mampana azy ry liva. matahotra ny ainao koa ngamba izy manoloana an'ireny niatra tamin'ny olo tianao ireny. Izay tokoa. fa ianao ty tokoa ve tsy mba matahotra Matahotra? Fa tokony atahotra an'iza? tsy haiko
ianao zao miaraka amiko aty iza moa no tokony atahorako eo sa ianao ianao tia koa ato izy zany no mipetraka raha azoko tsara ny fanazavany le ranganan'oro antsika n'le trano a eny tokoa sady misy olo ao fa atao misokatra ny varavarakely andraso ary hoe to tsy misy mamoa zany ve dia tsy ho eno mihidy avy any anatiny ty varavarany ty tondony ihany hoe aloha ahoana ny anareo zay manao any ianao tompoko fa izy nareo saika hitady andrasazy zahay maninona tia ngamba le rasazy ary fa ina ary tia mahakodikody azy zany rasazy ny didavinareo tsy ato izy ary mandehanareo mandeha andraso aloha e azakatona toy io aloha ny varavarany e esoro ny tongotra ao anakatonako an'ity varavarany ity fa aza toanana ohatra ny oro tovolaha andraso aloha esoro ny tongotra ao fantatro fa ianao le olona tadiavinay ka miangavy anao mba handray sy iainao anay vetivety aloha eny tompoko miangafy anao re zahay tsy fantatro azy olona tediavinareo vetivety monja re tompoko aza manafoana fa tsy haninona anao ange kory zahay e fa inona ny tediavinareo antany anao no momba ny marety zay iza tsara tena efa nanahirana anay tokoa ny tadiavana sy ny karoana ny toerana misy anao rasazy ka ataoko fa ianao angamba sisa afaka ny amaly anay sy tondra fanazavana momba ny misteri ny fiainako fa inona nefa ny tianareo ho fantatra tsotra ihany rasazy ny amin'ny mariety izay tovavy nampiterahanao 5 taona lasa zay teny amin'ny hopitaly zany olona zany aza nge tsy tadidiko tsony rasazy aza manao toy io re ianao e lazao aminay fotsiny izay zavatra tokony ho fantatray mahakasika azy fa iza nefa nareo mety tsy fantatra ao tokoa fa zany zanany maninona tsara za le zazateraka tamin'izany fotoana izany ary mikaroka an'izay misy andreniko ankehitriny marety tsy niteraka fa tsy tokana ihany ary efa nisy nandraisina nangana io zasy io za zay manolonanao zao le zanano tsy mahafantatra ary tsy tokony hahafantatra akory azy zay zazy zay fa nahoana efa vita ny fifanarahana rehetra ka tsy misy tokony hidirako tsony ny tantara taloha ary zany indrindra no antony nandosirako taty lavitra taty mba hanalaverako mety fifoazan'ny tantara indray aty oriana eny rasazy voafetra teo amin'ny tsy fahafantarako ny marina ihany tokoa zany fahanginany fahamarinana izany satria mahery loatra angamba ny raha nampifamatotra anay raha toa kosa ka nalemy dia nalemy ka mora ny tapahana le tadina mpifandray anay sy oreniko ianao tokoa ve anaka tia ny sarina ndray raha izany dia tsy misy azoko lazaina anao fa nahoana kosa rasazy satria tsy nisy fantatro izay tena marina aminy misy asa lazaina amiko fa zay manahirana amin'izao fotoana izao mila mahita azy raha toa ka mbola velona izy fa inona nambaran'ireo olona nitaizanao lazainy fa efa nikaroka ny misy azy datatra amin'ny fahakeloko saingy
tsy nahita n'izay toerana nanjavonana. Nanao tatitra ireo manam-pahaizana ny karamainy fa hoe efa maty izy matoa, tsy hita izay fahamarinana ahafahana milaza fa mbola velona izy. dia inona ny tsy ninono izay voalazany? Nanafina tamiko nandritra ny 7 taona mahery dada, ka sarotra amiko ny ino izay voalazany ankehitriny. Ary ny saiko iray ihany koa manao hoe so mbola velolany ihany ary izy ireo. Dia izay no atongavako eto Rasazy a. Tsy hitako izay olazaina anareo. Ka rehefa niala tao amin'ny hopitaly Mariette dia lasa izy. Ataoko fa niteny taminao izy. Tsy nisy nahafantatra an'izany angerankizy. Za tsy nahita ny elany tao amin'ny hopitaly. Aza mandanga ianao Rasazy a. Misy registra tsy maintsy fenoan'izay olona tonga ao amin'ny hopitaly ary mameno an'io anaty boky io ianareo izay Rasazy mandray an-tanana amin'ny fampiterahana. Efa tsy fotoana naferana amin'ny marina intsony izao. Fa inona ny antony e? Ny zavatra namparany tamiko farany dia hoe ny zanako apetrako aminao fa tsy afaka nitaiza azy a. Napetrany taminao? Eno a, saingy voatery ihany koa reto a. Voatery ny zavanizy a ka tsy afaka nitazona anao anaka. Fa voatery ahoana daholo nareo e? Inona sa iza no nanerinina anareo? Ka nahavitanareo nanaisitra teo am-pelantananareo zazambola voamena vava? Tsy afaka miteny zavatra betsaka aminareo a. Fa nahoana e? Tsy fidiny ho azy nandozany ianao fa za manome tsy ny azy loatra ianao e. Ka aiza nefa izy anazafa amiko an'izany e? Ny misy azy tsy fantatro n'aiza nanaferanareo azy. Tsy mahafantatra ankoatran'izay nitranga teny amin'ny hopitaly anaka. Ka ny zavatra nitranga teny amin'ny hopitaly indrindra no misy tsy ambaranao ange Rasazy e. Tsy efa izay nambarandrainao izay ve? Raha nino an'izay voalazany tsy tonga taty lavitra taty. Ary eto am-pianonanao dia resy lahatra tanteraka fa misy marina feninareo amiko. Tena mba miangavy Rasazy a. Marina e, miangavy. Mandeha nareo miverina any amin'izay misy ianareo any fa tsy afaka milaza ninninina aminareo aho a. Fa nahoana kosa ary e? Misy ramatoa izay ataoko fa mbola velona tokoa izy. Mahafantatra tsara marina rehetra tamin'izany. Ka mandeha anantanio izy dia amahaly anareo ny zavatra manitikitika anareo rehetra. Ramatoa iza? Neniralolona. Maninona? Maninona? Neniralolona ny tena mahafantatra ny reninao. Tia aloha ny ranjotro e. Hitanao ihany fa tena mbola mifamafo be ny fitantarany. Eny tokoa. Dia inona ary izany ny antony hanafenany Neniralolona amiko ny marina e? Hatrany am-piandohana mihitsy nge izany no efa nanafina tamiko izy. Mahagaga izany, saingy ny mahamaika dia ny hamantatra ny fifandraisana misy eo aminy sy le tena reninao. Na Rasazy ihany koa aza tafiditra ao anatin'izany. Ny zavatra iray ihany koa isan'ny vaovao tamin'izay nilazainy teo dia nanadiovan'ny reninao. Iza tokoa no mbola sahana marina ny fanariana anaka. Izay angeo nefa izy dia nilaza nazava fa voatery izy. Dia ohatra ny hoe fanavotana avy izy izany nanomezany any Monsieur Clément mivady hitaiza. Izay nandraisina nabe moa izany tao anatin'izany. Lasa izay ange le heviny tia Rasazy ampitainy e. Liva, ohatra ny matahotra izany ny fahitana Rasazy ange nandritra ny firesahany tamintsika teo e. Rariny ihany izy raha atahotra satria mahavesatra loatra koa ny tsy ambarateny ny lasany koponiny ho azy hatramin'izay. Ny fananany an'izany tahotra izany ao anatiny no isan'ny mametraka hiahiah aminy tamin'izay zavatra nataony. Hoe
fahadisony ve aho endry liva olana rakasany tokony nataony vao nanome anao an'olo-kafa izy tokony nanerin'ny reniny nataony na nitondra ny raharaha teo ampialantanany manam-pahefana azy raha tsy izay koa nefa ny tena zavana izy tsy izay fa inona lasa ihany ny saiko hoe ahoana so dia sanatrika misy olona atahoran-drasa azy ary ka andosirany lavitra ty liva ohatra mbola mangetaeta zany nefa dia efa tapitra ny sotroko daholo le raha nitato anaty tavoangy tato efa betsaka raha laninao daholo izy teo ka inona mibetsaka dre ary fa manina no ajanona fiara liva fa ahoana e misy tsy mety angano tomobila sika ty vao tsy lasa lavitra ny trano fonenandrasa azy akory ny lalana mandeha mody mbola lavitra ihany ka sao dia taraiky aty tsika e ary manina koa ary zany lohako izany no liva ohatra mavesatra be ny lohako normal zany manjafina daholo se jereko raha ny eritreritrao dia mety hoe iza le olona tahoran-drasa azy ny rano sotroko teo masinao zavatra fantatrao hoe izy olona io ianao ve sarobidy fanina fa taony veriny ianao rasazy fa hoany ty ianao mampiry ny entana amin'ny sakosy lehibe ty e fa andeha ho aiza ianao tsy maintsy mandeha tatydomidozany haiko ka tsy maintsy miala etoaingana azy zao ankehitriny izao ihany fa andositra mandra-pahoviny ty ianao e ohatrany hoe misy olona mifofony ainao ve mandehana anao mandeha dia ampy izay ho aho tsy azoko hoe inona indray mbola miverenanao dia andositra mandra-pahoviana nefa ianao rasazy lasaiko aminao fa tsy misy fahadisoanao ny zavanitranga na dia kely akory aza ka nahoana ianao ny andositra fa inona ny tianao ho fantatra e ny tiako ho fantatra tao mampiome aza ato ianao rasazy tsy zaza ve mahafantatra ny marina rehetra maninona eno tsy mandainga ianao raha nahafantatra ny marina ianao tsy nandondona ny varavarako akory indrindra tsy nitondra nyny zaza iny taty ary za milaza aminao fa tsy misy afa-tsy olona telo ihany izay no mahafantatra ny marina momba azy dia za nenyndralolona izay mpanampindry zareo tao ary ngiara-maro soferana izany sainge efa maty koa moa ngiara-maro ka tsy misy afa-tsy izay sy nenyndralolona sy iza velona dia naninony izay no nasainao ny verina tany amin'ny nenyndralolona raha marina tokony holazainao aminay ihany ve dia avezivezy ohatran'izany zay fa angamo ianao tsy efa mahafantatra ny marina indray ary fantatrao tsara ny zavatra ambarako anao rasazy tsy mahafantatra ninninona ianao ary ataoko ihany fa tsy nenyndralolona akory no andeha hampidikizony tenany ilazan'izany amin'ny olo-kafa satria sady mampididozany tenana izy raha manao an'izany no mampididozan'izay ilazany an'izany ihany koa fa za izay mijoromano lohana anao eto tsy fantatrao fa izy ianao zangy ny zanakiraha maro e maninona tsara za no zanakiraha maro soferany clément nandritry ny taona maro raha maro iza
raha maro ny asa atao amin'ny orinasan'ny Clément ve ilay efa maty novonoiny ihany koa ary izy tsy maty araka ny fiheveranao sy ny fiheveran'ny Clément zany akory fa mbola velona tokoa izy amin'izao fotoana izao. Tsy mandainga ianao. Tsy misy laingako velively zany ambarako anao zany raha sazy raha marina zany aiza izy ny tsy samy joro vavolombelona tamin'ny zava-niseho izay hitany sy ny ainany rehetra ary maninona ny tsy aminy ianao no manontany. Efa ampy ny zavatra fantatro taminy ary isan'ny tena milentika ato an-tsaiko ny namotia monsieur Clément fiainanay saingy raha mba fantatrao mahazo an-dady amin'izao fotoana izao fa maninona izy tsy afaka mitentsony izy tao aorianan'ireny namonoany Clément ireny ary mbola manaraka fitsaboana izy hatramin'izao fotoana izao. Tsy nahapoiziko indray izany zavatra ambaranao amiko izany. Mampalahelo ny nanjoa azy tsy maty tokoa fa mijaly ary dia voatery tsy maintsy nafenina ny fiarahamonina ny fahavelomany satria raha fantatry monsieur Clément zany tsy hamelana izy. Betsaka ny tsembaratelo monsieur Clément fantany dia izay ny antony namonoany azy. Izay mbola tiany atao aminao sy ny endralolona. Andray anaka dia zanany tokoa izany ianao izay manoloana aty. Nisy fotoana izay tafaresaka taloha kelin'ireny zavatra nahazo azy ireny ary nambarany tamin'izany fa efa niaya azy monsieur Clément ka efa sakilaza marina rehetra tamin'ny polisy izy kanjo aho tara loatra. Tsy nisy niafina tampoko ny zava-niseho rehetra ho ia taminao vavolombelona zany za izay mijoro manoloana anao eto. Dia efa nahita ny endralolona koa izany nareo? Ny endralolona any maty vo tsy ampiafirinandro akory izay le zanany. Ny endralolona tsy niteraka nisy akiziny dia izay ny tao mitovy amin'ny taonako izao ny taonany ary nisakaiza tamin'ilay zanako monsieur Clément izy. Le niaraka taminao teto izany? Izy tokoa. Inona nahafaty ny tovolahy tazainy io? Nahafantatra marina ihany koa? Nahafantatra ny marina sa nakale anjarako? Ny fahafantarana marina ny passeport ialana ihany eto. Efa saika hivady mihitsy ireo kanjo rehefa nahafantatra monsieur Clément fa zaza taizany endralolona ty tovolahy ho alain-janany vady dia nanao fomba rehetra nanakanana n'izany fiarahandro zareo zany izy satria voalohany manahirana ihany le hoe iny endralolona nge ka mpanambondry zareo ihany ary faharoa mety misy riska ho azy ny hifoazany marina rehetra eny fa na iny endralolona ihany aza ny mahafantatra an'izany ka nandrarany fiarahany io. Nampionindreo zany monsieur Clément sy ny endralolona raha azoko tsara. Dia ohatrany hoe ny fanojo le raha raka nanjary ny safotofotobeany ihany rehefa nahafantatra sarobidy fa sazana tsangany Clémence vaonala ka na hoelana hoaingana nge tsy maintsy ho fantatry ny zaza iny zany saingany tsy napozina tao anatin'izao dia ny fiarahan'izy roa ireo dia sarobidy sy tia zaza lataizany ny endralolona ity zany. Dia inona zany zao nandrasanao amiko rehefa fantatrao ihany ny marina? Tsy misy afa-tsy ianao zany sisa ny vavolombelona lasa fa misy zavatra tsy azoko. Inona ny tsy mazava aminao? Raha nahafantatra an'izany ihany ianao inona mbola antony tediavanao zany ve raha sazy dia tsy azonao faharoa manaraka izany azy ilay tovavy niaraka taminao teo ny tsy entinao miverina makaty mihaino ny zavatra tianao ho re. Tena fetsy ianao rasazy marantsaina tokoa ianao. Iza le tovavy niaraka taminao teo ampy izay mifandosirana ny aloko ny lasa. Fantatrao tsara ny hery ananany ary lazaiko aminao fa efa fantany inge zao fivinareo taty izao
ka efa tonga teo talohanareo azy izy? Monsieur Clément, ohatr'izay foana ny fomba fiasany. Efa tonga teo izy nampitandrina sy nandrahonany amin'ny zavatra ambarako amin'ny fihevianjanany. Ka angambo izy izay efa tsy ho elontsony dia hiveriny eo. Izay ny antony andehanako antsirana lavitra dian'izao. Tsy hanana hery ahafahako miatrika azy aho. Iza moa izay zara eo anatrehan'iny rangahy iny? Clément! Ianao? Le nahita sy nanatrika ny naminony amin'ny Paoly sy Mariety mivady teny amin'ny hôpitaly rasa azy a. Ianao le nahita ny nakany an'ilay zaza voateraka. Ianao le nahafantatra n'izany rehetrarehetra izany ka norahonany sy nampandosiriny lavitra hialan'ny tanàna misy azy. Tahaka ny dada sy ny eniralolona ihany koa. Nampalahelo tokoa zava-nitranga teny amin'ny hôpitaly. Nandrika ny ra. Tsy nisy ry afa-tsy mifeon'ilay zaza nitomany teny atrotrony reny ny sisa. Tsy fantatro izay antony naminony an'ireo olon'ireo. Paoly efa nahafantatra sy nahatsinjo ny varomaizina fanaony. Izay ataony amin'ny anaran'ny orinasa nikambanan'izy ireo moa izany. Velona teo ny fifandirana sy ny fifambaliana matetika teo amin'izy roa lahy ka dia fara tamin'ny naminony amin'ny Paoly teny amin'ny hôpitaly izany. Rehefa tonga namangy ambadiny izay tera-baoteny izy. Tsy nisy niafina taminao ny zava-niseho teny tamin'izany fotoana izany. Ary maro tokoa no mpanao fanadihadiana ny tadiny misy anao tao aorianan'izay satria tsy ampy ny fijoroana vavolombelona ny fisamborana ny Monsieur Clément tamin'io abibiana vitany io. Ianao nefa tsy izay nisy anao. Ka voatery aho ny rahonany ange ahy. Ka ankehitriny dia mbola andositra n'izany ihany ianao. Njany angamby izy. Iza? Monsieur Clément, andao andositra. Andositra ho aiza foana rasa azy a. Tsy mba reraka ve ianao ty mandra-pahoviana ianao ny aina anaty tebotebo ohatran'izao. Tsy tsy teo faty mijanony ianao fa tsisy maty izany eo. Izany no miteny ianao an'izany. Fa manana hery ohatry ny ahoana koa ianao no miteny an'izany. Manana fitaovam-piadiana matanjaka tokoa ientiko miatrika azy eto Maninona? Rasazy, tsy efa niferako akory ianao? Tsy tompoko. Ary alahy, fa izy alahy? Liva tompoko. Zanaka Ramaro. Ramaro iza? Ramaro sofiranao fahiny. Ilay nitofirinao tamin'ny baso fanginany mandrakizay. Rasazy, fa inona no mbola hifandraisanao amin'ny zanaka Ramaro? Tsy efa nandidy anao aho hiala lavitra amin'ny fiainako? Ary efa nomeko vola be ihany koa ianao tambin'izany. Nefa dia mbola sahanao no manao sorona ny ainao tak'izao. Tsy mifandray taminy atoko fa izy ny tonga nitady aho. Dia mahafantatra ny marina ihany koa izany izy raha izany ka. Tokony hanaraka anao any amin'ny mandrakizay. Andray tompoko. Ty basy ty no nitifirako azo mivady. Nitifirako an-Ramaro. Ary mbola andefasako anareo hanaraka azy ireo ihany koa. Petrore iny tompoko. Aza vonoina. Eny raha vao mamono ahy nefa ianao dia tsy ahita ny sarobidy intsony mandrakizay. Maninona? Fa hoany izany Rasazy? Isy ny zanako ao ny tonga teto. Tsy fantatro izay nahitany toerana nisy aho. Fa nataony lahy izy sarobidy. Izy no miantoka ny fiafarany ty tantara ty Monsieur Clément. Fa nataony lahy izany zanako aho. Zanakao? Zanako Paoly mpiara-miomby nantoka aminao izay novononao sarobidy fa tsy zanako ao velively raha angaty Maninona tsara? Moty izany ny marina Ay efa nambaranao tamin'ny daholo izany Rasazy? Noho izany dia ianao no apokako voalohany amin'ity basy ty. Tsy sao dia adinonao fa zanako Ramaro angeo zazalahy io Ramaro efa maty Rasazy ary mbola nitanako reto koa ny nandatsaka ny ainy. Efa nangina tamin'izany ny famarinany. Diso ianao.
tsy maty araka ny feheveranao azy akory na dia nikendrenao tokoa aza teo amin'ny lohany sofa nysolifatra le bala ka rehefa nahazo fitsaboana izy dia avotra ihany saingy nahazo takaitra mandrakizay malemy sy tsy afaka mitentsony izy tsy afaka miteny ny zavatra hitany nandritry ny fotoana izay ny rahan'ny miasa taminao tsy afaka mijoro vavolombelona ihany koa ka betsaka loatra koa ny zavatra fantany zay vavolombelony lasa tsy maintsy fafana daholo raha ny tena marina tsy mbola nisy na iray aza voafafanao tamin'izany afa-tsy nenyralolona ihany anga nenyralolona efa tafaverina amin'ny fidorohana ka tsy misy ahina ntsony ny aminy saingy ny mbola mandindona eto zao dia nitaranakiraha maro sy rasa azy mbola misy adinonao mbola misy vavolombelona lasa tsy voatononao dia sarobidy zany tsy ahafantatra ninninina izy rehefa tsy hiteny avokoa izay mahafantatra ary ny maty ihany moa ny tsy miteny ntsony ka dia mandidy anylahy moramora hanoro azy zay nasiany lahy azy vavolombelona lasa tsy haiko hoe tamin'ny fomba hoana ny nandreseny lahlahatra azy anaraka anylahy mangetaheta fahamarinana izy fahamarinana izay no hidinao hatramin'ny fahakeliny novonoanao niaraka tamin'ireo ray aman-dreniny zany olo tsy valina angenao monsieur Clément mangilona aho dia rehefa maty tokoa izy ireo dia nentinao ny zaza ka tadiaviny lahy ataoko aza ny zaza zay mivady raha teo tsy niteraka saingy ny antson'izany raha nampifamatotra azy sy ny maty zany indrindra no nahatongavana amin'izao fiafarany izao ay sarobidiny nataony lahy sarobidy mba ahoanareo zao izy eo ampahafantarana hoe ianao ny namono ny ray aman-dreniny mety mba azonao an-tsaina ve ny atezerany aminao amin'izany aiky foana ny mandresy lahatra azy satria zanako iny ka manantany any lafarany aho anondrony lahy zay misy azy tsy andany fotoana lava amin'lahy eto aho ataovy zay ataonao tofiry rasa ianao tofiry ho ahitako tokoa hoe sa hiatrika an'izany fahamarinana zany amin'ny sarobidy ve ianao sa ampiasa herisetra ohatran'izao foana ho entina amin'izany tsy manome safidy atsony anahy miala tsina fa de voatery tsy apetrao re iny basiny monsieur Clément mifona re mampamangy any amin'ny polisy marety any lase onjeo andrekako eo maty ve io maty io rasazy eo amin'ny tapikandro ny veno milevona mibala ho velona ntsony io andray anaka tia lozanao ny tofirinao monsieur Clément no heveriny fa tsy efa niomana hatramin'ny voalohany zao tantara zao tokoa angamba dia ahoana no anazavana an'izao ahoana ho ianao ny tofirinao monsieur Clément tsy efa fahafahana ho anao ve ny namonoko azy rasazy efa niantoka amin'ny firianao amin'izany nanao an'izay tsy vitanao antaona ny maro saingy tsotro zao kosy tsy efa ampy ve izay aina nalatsa an'izay dia niazo mivady ray aman-dreniny sarobidy ny nampitondra ny takaitra ny dadako ary indrindra nampandosirany anao taty tany lavitra taty tsy efa mba ampy ve zay saingy tsy tokony namono azy ianao tokony nentina teo anatrehan'ny fitsarana izy dia inona zany zao no ataontsika ahoana rasazy za zay nanatrika ny zava-nisy rehetra teto inona no lazaiko dia mbola vavolombelona vaovao indray zany ianao zao tsy efa mahazatra anao ve zao tsy hitako izay mampanahanao dia miala olana dia miditra olana vaovao indray aza manany amin'izany ntsony ianao
fa maninona nambananao amin'ny mibasiny ihany koa tahak'izay efa nataoko teo ihany dia zah ihany zany ny antoka amin'ny firianao ho fahafahanao anao sy ny mba ahanginanao manoloana ny sarobidy dia anaraka azy ihany koa ianao maninona tsara eny rasazy satria tsy mila vavolombelona zao fitsarana nataoko teto an-drano zao indrindra manoloana ny sarobidy le anjelon'ny foko sarobidy tsy ahafantatra ny marina mandrakizay izy akory ary za le mpampionina azy ao anatin'izao fotoan-tsarotra izao hatrany zay no ahafantarany le mihaino azy amin'ny fotoana rehetra ndray raha izany zany dia tsy hisalasalana ianao ihany koa ny namonony sakaizany zay le fiainana rasa azy saingy tsy ahafantatra n'izany mandrakizay izy tsy manana fahamarinana koa ianao raha izany ny tena toetranao ny fikasam-baly faty no nitaiza sy nanabe arasa azy dia vitanao ny namoniny olo tiany iny zazavavy iny dia nataonao inona koa zao izy efa mivononao fa za kosa ave aminao dia tena mpamono olo oatra monsieur Clément rasa azy manana ny tanjoko dia ny fanatanterahana ny valifatiko zany tamin'ity rangaha ty ka afaka nanorom-piainana sambatra eo akaiky ny sarobidy amin'izay rehefa tsy misy ambola manembatsembanana intsony ka tsy voatery amony tsy andatsaka ny haiko ange ianao mandehana fa veloha ho eto ihany tsy ataoko fa tsy ilainy intsony ny vavolombelona lasa veloma rasa azy be zany lohako zany tsy fantatra hoe naninona ry natory-be tokoa ianao any ka tsy tadidiko mba amin'ny verenantsika taty Antananarivo voany ala tao an-trano rasazy mihitsika no efa nanomboka restory ianao zany ve dia fa naniko tsy mifoazina mihitsy aloha satria hitako tena vizana be ianao tamin'ile lalana rehetra vitantsika izay dia ny sahirana be ianao nitondra taty an-tranonao toy izao tonga soa aloha sambany tokoa androany ka hosorana tantely sa hosorana inona ny tianao aoka izao ihany ka fianao zany no mba tavy tao anaty fiara atory teto ambony fandriana teto ka tsy tia naitra sy hanapaka ny torimasonao eo io aloha ny sakafo ataovy fangany karakaranao sakafo ihany koa fa maninona dia misahirana ka izandray moa no tokony hisahirana koa ao aminao dia fa ela be zany tsika ny tonga taty vo aingana ihany zay ka dia ahoana zao hidady amin'izao tsy fahitany azy zao sao dia tokony andeha hody alory liva ataovy aloha ny sakafo dia rehefa aveo anao teriko any aminareo tsy misy mamaiky zany liva fa maratra angaza ny tananao zany fa maninona ohatra misy raha ange ay ve ty fa naninona io tamin'ile mibatanao avy tao anaty fiara hiditra taty an-trano teo re io ohatra mivoarivotra tetsy ambavahady tetsy izy io dia efa tsy maninona tsony efa tsy maninona tsony io ka aza manahy foana ianao liva ahoan'izay mieritreritra ho ahy eto hoe fa inona marina moa zany no tena antony nahafaty ambola fa inona ny mahatonga anao hiteny an'izany ohatra mbola lasa ihany na saiko mantsy sarobidy raha ny eritreritro efa nanakana ny aminareo ange dadanareo nareo nefa mbola nisisika ny araka hatrany ary fantany zany dia mety hoe hidady aveo ianao no navitan'izany tsy haiko aloha
farany fahitanao any data ve dia mety ho mahavanina mon'olona izany. Liva fa manina ianao tsy miteny. Raha ny hevitro dia aleo izy hijanona amin'izay nahafantaranao azy hatray ihany, dia le ray nitaiza sy nahalehibe anao. Raha toa ka izay niendrika tsara hitanao eny aminy, moa ihany koa tsy izay ve nefa izy e? Fa manana endrika hafa nga izy. Manahy sao dia diso izany fahitako azy izany. Ianao ihany nefa mahafantatra azy. Ary ianao mahafantatra azy ve ianao? Fa ahoana moa no tokony hahafantarako azy? Tsy haiko. Sao ihany koa dia mba vavolombelony lasa ianao. Vavolombelona lasa? Fa ahoana no nahafantaranao an'izany fomba fitenenana izany? Fa angaty izay akory ny antsoina andrasazy sy raha maro ary ny endralolona. Maninona tsara? Fa ahoana no nahafantaranao andramaro? Dadanareo? Fa afa-nge ianao izany raha sarobidy e. Misy mesazy ny telefoninao fa jereo aloha. Andraso tokoa e. Misaotra fa voaray ny vidéo nalefanao tompoko. Fa vidéo nalefako inona? Fa nandefa vidéo tamin'izy aho, dia numéro an'izy koa ty. Liva. Fa vidéo ahoana ty ry sarobidy a? Jereo dia fantatrao e. Andraso hoe e. Nitofirinao Clément, tsy efa fahafahanao anao ve ny namonoko azy raha sazy a? Tsy efa ampy ve izay anana latsan'izay e? Dia niazo mivady ray aman-dreny sarobidy, nampitondra ny takaitra ny dadako, ary indrindra nampanjosirana ianao taty an-tany lavitra taty. Tsy efa mba ampy izay e? Saingy tsy tokony namono azy ianao. Tokony nentina teo anatrehan'ny fitsarana izy. Dia inona izany izao no ataontsika? Toantsika ahoana raha sazy a? Zaho izay nanatrika ny zava-nisy rehetra teto, inona no lazaiko? Dia mbola vavolombelona vaovao indray izany ianao. Aza manany amin'izany ianao raha sazy a? Fa maninona nambananao amin'ny mbasiny ihany koa? Fahafahanao anao sy ny mba anginanao manoloana ny sarobidy dia anaraka azy ihany koa. Tsy a? Eny raha sazy a? Satria tsy mila vavolombelona izao fitsarana nataoko teto izao androany za. Indrindra manoloana ny sarobidy, le anjelon'ny foko. Tsy ahafantatra marina mandrakizay izy akory. Ary za le mpampiona azy ao anatin'izao fotoan-tsarotra nahafaty amin'ny Monsieur Clément nitaiza azy izao. Andray, rehefa vitako ny valifatiko tamin'ny tirangady dia afaka ny anorom-piainana sambatra eo akaiky ny sarobidy amin'izay a. Ka tsy voatery hamono sy handatsaka ny aiko nge ianao e. Tsy a, ataoko fa tsy ela intsony ny vavolombelona lasa. Veloma raha sazy a. Fa ahoana no nahatongavan'izy ity tato anatin'ny telefoniko? Iza ny naka azy ity? Tsy nisotro an'le rano nomenao raha izay ny eritreretinao. Fa ahoana no nahafantaranao fa nanisy zavatra le rano nosotroinao a? Hitako ny nandraranao an'le vovon-javatra tao anatiny Liva. Zany ve? Dia nihevitra ianao fa torana tsy nahatsiaro tena rehefa avy nisotro an'le rano, ka dia nampandrianao moramora tao amin'ny sezan'ny fiara oriana. Dia iny ianao no lasa niverina nakany andrasazy. Dia ny telefoninao najanonao tao anaty fiara tao, ary iny ihany koa nentiko nanaraka anao moramora vatoriana ary nakako sary an'izay resaka ny fanaovanareo rehetra teo. Ay moa zany? Saotra anao napahafantatra ny marina rehetra ry Liva. Fantatrao tokoa fa nangetahetan'izany fahamarinana izany a. Saingy tsy arak'izay fiveranao azy ange ny... Tsy misy haingo intsony ity ry Liva, mazavy iny vidéo iny. Dia iza izany le nandefasanao azy teo? Numéro an'izy ty? Laharan'ny polisy io. Maninona tsara? Eny ry Liva. Sarobidy a,
aleo aloha mba hanazava. Inona ntsony no azavainao amiko amin'izany e? Vitanao ny valy fatinao tamin'ny dada. Tsy manome tsiny anao noho izay tantara tsy fantatro tany aho. Mety teny mantsy ianao hoe namono ny ray aman-dreniko izy. Marin'izany. Saingy tsy ahafoana ny tantara akory ny herisetra. Ary matoa ilay olona tsy voavahan'ny lasa dia mbola misy marina tokony ho fantatry ny ankehitriny tokoa angamba. Ka sarotra hoe iza no tsara n'iza amin'izao. Fa eo am-pelantanana manam-pahefana ny raharaha dia anjaran'izy ireo sisa. Andray, dia vitanao ve ry sarobidy ny antso polisy? Izay tsy vitanao no nataoko. Satria tsy vitanao ny antso azy ireo teo anatrehan'ny fahamarinana nanoloana ny dada. Ka misaory ianao raha nanana herinentina ny antsoina azy ireo fa tsy nandray fanapahan-kevitra toy izay nataonao nanoloana ny dada sy mbola. Ninona lazaina dia nitaiza foana izy ary solondray aman-dreniko. No ny fitiavana ange ny tena nanesika ary sarobidy dia fantatrao tsara fa aok'izay aza toizana intsony. Tsy mbola nanomboka akory ve dia aok'izay. Soa aza fa tsy mbola nanomboka. Izao ngamba no mety amintsika. Natolotry ny Orange. Vavolombelona lasa. Fizarana faharoa sady farany tamin'ilay tantara mitohy nosoratany sederana antenaina Rabearnala. Novelomin'ny Louise Ravelsoa sy Nanja. Miaraka tamin'ny Ralala sy Christophe Rabearmanana. Nandray veo mamiaro vony nandrindra raha teknika aro nanatontosa Nanja Razafindrakoto.